fiarovana sy fahalalana asa fanaovana gazety miantso ny firaisankina ny mpanao gazety enikajy arakotomanantsoa teleferika sy lalambe mikodana melona ny fisolokina ny vahoaka malagasy ho ny mpanao politika rahaboina tsiposety avitsory ireo mpiasa madinika sy ny mitsotra voasarimotra avy ireny ny fipanadiadiana ho irady ra-parahoena manatitra ny araba tombo kilasy tongo vavy tonga soana ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no asakanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany pejiny politika avy hatrany ny fomba fitantanana ny firenena no taratra amin'izay tondrana ny sadek ho iparena Auguste tsy atao ataitra araka izany ho izy fa tsy sy fahagagana arobetsaka ny odisy fanantenana raha ny fitantanana ny firenena aza tsy voafe tokony hajanatro ihany koa ireo filazana diso momba ity rafitra ity fa fifandimbiasa-pitantanana ny sadek na inona lazaina na inona ho ihany iparena Auguste nanamafy fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindrantsary ny Andry Rakotomalala. Tsisy fahagagana hita mandritra ny fitantanana ny Madagasikara ny sadek atao anatin'ny herintaona ho iparena Auguste raha ny fitantanana amin'ny firenena iray aza tsy voafe ho betsaka ny diso fanantenana ho ity ambasador teo aloha ity ka na dia ino resagny na ino resagny io sy misy zavatra hoe sy présidence hoe mantapakatro hoe ino ny zavatra iova no vitanao anatin'ny taona raiky zany moa pays anankiray aza sy vitako vao maika hoe anao ve anao an'ny zany resaka sadek zany mba azanoa ny resaka momba an'io anjanoa fa gaga efa naheno ministre anankiray ao tamin'ny farany teo dia efa roapolo taona sika teo dia miratsy tonga tamisika le présidence suspendu sika nisy fotoana sika tamin'ny suspendu zany daholo narava sika ny reunion africaine teto naminao IF teto tamin'ny 2010 mba sara za mba azotsika any izy tamin'ny 2016 le organisation internationale de francophonie ka ny sadek dia maro no diso fanantenana an'io maro no diso fanantenana fa io ange enao ihany ny fomba fitondranao amin'ny tanagninao tananao ihany ampandemia fa tsy hoe manao tonga ny président sadek enao dia isy fahagagana dia iova daholo ny zavatra rehetrarehetra dia fa mahita anazy anesika zany sy hitako hoe zavatra iova vetivety eo satria hoe asika ny président ny sadek dia dia afaka daholo programme daholo ny problème asika fifandimbiasa-pitantanana ny sadek fa tsy araka mivoizina mafy amin'izao fotoana izao hoy ny fanamafisana nahazo sazy Madagasikara vokatry ny fanonganam-panjakana ka tsy nahafana ny tantan'izany tamin'ny fotoan'androny ny sadek tompoko le tournante ny présidencen'io na ina ny resany na ino ny resan'io isika nisy tao tamin'ny 2005 suspendu isika tao tamin'ny 2009 jusque taty amin'ny 2015 raha sy zay dia efa nahazo présidencen'io isika Madagasikara no président ka nahiteny hoe roapolo taona to sy roapolo taona isika satria nisy suspension isika dia misika ny nisy après ny changement anticonstitutionnel igny raha sy zay fa tokony efa nisy présidence io sika zao any amin'ny 2039 na 40 ndresika mahazo présidence io maro ihany koa ireo fenitra mifehy ireo firenena anatin'ny faritra sadek tokony ampiana araka ny tokony ho izy voafaritra mazava anatin'izany ny fahalalana sy ny fahafahana mitengy ny fananana ara-politika ary ny demokrasia tokony modely ny filohan'ny sadek mifanajana ireo fenitra ireo ka nome fahalalana ny mpanohitra sy ny malagasy any amin'ny heviny eto Madagasikara araka ny fanamafisany vovonana firaisankina makasika ny raraboina 777 tokony andresy lahatra ny solombavam-bahoaka andany dosieny iramonja velo varely ahafahany fitsarana avy manao ny fanadiadiana ka ivoan'ny marina amin'ny raraboina 777 mitondra ny laram-pamantarana malagasy 5 heures lasa tany Iran raha milaza azo madio amin'ny raraboina io ny tenany ho iparena Auguste tokony tandrina ihany koa i Madagasikara ny amin'ny mety ho vokatry ny fanadiadiana ataony fanjakana amerikana makasika ity raharaha ity indrindra fa mifanalavitra tamin'ny fanadiadiana izy natao teto antoerana fanampanazavana mitombo indray tokony andraiki-panjakana ambony tokony hoenony eo aniviny haute cour de justice na ny HCG noho ny raraboina 777 raha tsy aivina nefa raha maro no efa fantatra fa tokony hiakatra eo aniviny ity rafi-pitsarana ity nandritra ny fepitona ny jorony hatramin'ny taona 2012 sangy miatona tsy tafavoaka ireo dossier raha tokony andrasana fanapa-kevitra vokatry ny tsy fahafianoan'ny fetrizy izay avy amin'ireo solombavam-bahoaka maro anisa ho ny mpanao politika lasa indrika fifampiarovana no ataon'ireo solombavam-bahoaka tsy karaha ny raharany amin'ny HCG ho iparena Auguste misabsante foana ny député tena ohatrany ataony fananeny misy zany sy hahafianoan'le 2 tiers dia mirava foana kamba hitasika zay
de hoe ahitra tamin'le législature raiky taloha teo satria maro nisy tamin'ny fotoan'androny no voarory amina resaka de ohatra sy mety zany nefa de zay zany le rivokorom zany ny tena hoe fampiasain'ny député hoe bloquena an'igny haute cour de justice igny sy mbola misy dossier na raiky anetra am'izay hoe tafavoaky tao amin'ny haute cour de justice nefa afaka miaro tena tsara igny ministre agny amin'ny haute cour de justice rasy nanao izy hoe tena mampateraky misy zay toy zay le mipetraky fotsiny de andeha foana ny resabe igny ange tokony andeha haute cour de justice igny fa arovan'ny député fotsiny zay zany zavatra sy mety amitsika zany zao amika mieritreritra indray sasy hoe aleo angamba miverina amin'ny droit commun koa nefa taloha koa zany izy nefa de fa io fa zavatra fa nataotsika en général zany ny lalàna amitsika nity misy lalàna tena tsara fa le fampiarana anazy ny tsy eo tokony andesy lahatra ny solombavambahoaka andany dossier ny Ramonjavelo Valérie ahafahany fitsarana avo manao fanadihadiana ka ivoan'ny marina raha milaza azo madio amin'ny raraboiny io ho iparraine Auguste taratry ny tsy maty manota ny sy fiamoran'ny demokrasia ny zava-misy ho ny fanamafisany misy recul na démocratie fa isika koa nge zany io azagaga raha ohatry ny classement sika na miresaka hoe indice de perception de corruption mihidigny satria mijery an'io daholo rehetrarehetra ny communauté internationale transparency international mijery an'io de lasa ohatra le impunité le izy zay zany hoe tsy maty manota de za zany de mbola miteny any hoe raha fa matoko tegna satria any tonga de madio misy am'izay madio tanteraky toy zay ino no mivany taranaka faramandibonao hoe anao tokony andeha haute cour de justice fa sy lasa tany satria misy an'le resaka hoe fomba ataon'ny resaka kataon'ny député tambe dondosany famindrasan'ny Madagasikara amin'ny anivelany manoloana ity raraboina 777 nitondra ny laharam-pamantarana malagasy lasa tany Iran ity tsy janona amin'ny didina avoakany paky izay fanapa-kevitra vetontoerana fotsiny ihany ny zava-misy fa manana fanadihadiana manokana ataony ihany koa ny fanjakana amerikana amin'ny alalan'ny FBI tokony hitandry ny Madagasikara indrindra raha misy tsy fitoviana ny fanadihadiana ataon'ireo tonta momba ity raha ity ny tokony mitandriny tsara ihany izy ka sao de mifakalavitra loatra le zavatra ataotsika sy zavatra hitanary zareo taty hitanary zareo amin'ny FBI raha tena ataotsika hoe tena hoe mifantinono américain de ohatrany manahiriny kely ihany le izy amy resaka fifandraisana zany satria tany Iran any de fasasikany io avion io ho an'ny Iran zany hoe isika ty Madagasikara ty zany ohatrany hoe fangalagna raha voatanao fraude anareo amin'ny resaka certificat l'immatriculation mandehana any Madagasikara any Madagasikara zany misy azo anaovana an'io de io zany zao raha sao tsy de misy sanction mafy de anao koa ny sasany fa pasoara be gnasika tia Madagasikara ty zany raha tsaifina nadoboka ponja vonjy maika ireo olona 13 voapanga tamin'ity raraboina 777 ity piasa onivony ACM niaina amin'ireo nahitana tale généraly ny mpiandraikitra ny lafiny teknika sy ny sisa tao ihany koa ireo piasa sy tompony andraikitra onivony orinasa UDAN nosarana ny fonjany nandefasana azy ireo misy ireo nalefa teny ambohitra biby tany Antanimora tany Antsafa ary tany Manjakandriny misy olona hafa mbola karoina rano vaovao any amin'ny fitsarana avy indray ndraiky izany masony mpanara-baovao rehetra makasika ny taona ity raharaha ity maro amin'ireo olona nanditra amponja vonjy-maika mikasika ny raraboina 777 no piasa madinika tsy mahatapa-kevitra ary tsy manana fahefana amin'ny fanomezana fahazon-dalana fiaramidina isidina sy ny azona fiaramanidina raha-mpamantarana malagasy araka ny fanazavany rado ramparawelona mpanamory fiaramidina teo aloha ny plan de vol dia andraikitry ny asekina ary tokony todika any amin'ireo piasa birao ambony mahatapa-kevitra ny fanadiadiana fa tsy ireo piasa tsotra no atao sorina araka ny fanadiadiana nataon'ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny Taizinaina. Mbola mampametra pantaniana trany raraboina 777 sy ny fizotry ny fanadiadiana araka ny fantatra miandraikitra ny rara anatiny ao anatin'ny fanjakana federaly iarovana ny firenena amin'ny asa fampiororona anajana ireo lalàna amin'ny federaly ao anatin'izany ny ady amin'ny kolikoly sy ny cybercriminalité ny Federal Bureau of Investigation na ny FBI sapandrara ny gouvernement américain kosa ny Central Intelligence Agency na ny CIA izay manangona mandinika ary mamoaka vaovao mikasika ny fivoarana vahiny sy ireo olana iraisampirenena mba hazona miaro ny États-Unis
araka izany ny CIA no tokony nandreantanana ity tranga ity hoy ny fanehoan-kevitra irado raparaoelona izay mpanamory fiaramanidina teo aloha. Araka ny siosondresaka dia mpiasa madinika toy ny sekretera mpitatitra taratasy na coursier ary mpiambina na gardien olon-tsotra tsy nisy fandraisana amin'ny nazahoan'ireo fiaramanidina ireo lahara-pamantarana malagasy sy fahazahoan-dalana isidina ny akamaroan'ireo olona nahiditra ponja vonjimaika. Tsy anjaran'ireo sokajina mpiasa na olona ireo no manapaka na mamoaka fanapahan-kevitra lehibe momba ny plan de vol izay tokony ataony asekina ho ihany rado raparaoelona. Raha raisitsika ny organigramme inona moa zany no tena ndraikitra nyraisin'ilay mpiasa madinika ny gardien tao anatiny. Satra ihany nanao resaka coursier ve izy sa izy nanao ny fanelanelanana sa nandray vola ve izy. Le resaka hoe fédéral bureau investigation io koa ny fahaizako keliny izy io dia ao anatin'ny États-Unis ihany miasa ny FBI fa tsika tsy ao anatin'ny 52 état any États-Unis. Ny fahalalako azy zany dia tokony CIA tokony miasa amin'io na le hoe Central Investigation Agency ny tokony miasa amina firenena iarovana ny tombontsoan'ny États-Unis. Hatreto aloha mbola tsy nahita tamingana amerikanina na tamin'ny aina manjery ka hitako mitsangana hoe ity le FBI na ity le CIA. Misy olona migadra hoy izy tsika rehefa amin'ny aina manjery tsy manahirana koreny ve dia tapaka zavatra ngeza be. Ny ambarany fa mety nisy plan de vol roa na izany azo apetraka na atao vol en l'air mampametra-panontaniana ho ihany ity mpanamory fiaramanidina ity no nahitana fa tsy nisy voatifitra ireo fiaramanidina nisidina tany amina tany miady toa ny Iran. Malona izany nambarany fa tokony ho adiadiana akaiky ireo manana andraikitra ambony fa tsy ireo mpiasa madinika izay tsy manana fahefana amin'ny fanapahan-kevitra no gadraina. Mbola sao dia tokony ampy le fanadiadiana dia raha ohatra le izy ka misy tombontsoan'ny firenena malagasy tsy aleo ve avototra daholo reny olona rehetra reny satria raha tsy tratrana zany iny dia tsy misy migadra reto ary fiteniko hoe plan de vol zany atao aty amin'ny asekina raha ity amintsika Madagasikara ny aérodrome ngeza be aérodrome contrôlé protégé midika an'izay afaka manao plan de vol afaka manao plan de vol anankiroa na apetraka na atao plan de vol en l'air. Matory any avion reny tsisy voatifitra mazava zany ny administration an'ireny any amin'ny firenena tsy milamina ohatran'ny any Iran mazava zany reny noho izany matoa sehatra ngeza be ohatra reny mazava dia sao dia tokony avototra daholo le olona zany satria mety mahafe zavatra betabe zay resahako. Raha tsy hivina nampidirina ponja vonjimaika ireo olona 20 natao famitorana teny amin'ny paky ny farany herinandro teo isan'izany ireo mpiasa sy mpitantana avy amin'ny ACM olon-tsotra sy ilay teratany indianina avy amin'ny orinasa Oudon Aviation sy ireo mpitantana ny orinasa. Mahakasika ny raharam-pirenena tsy azo ekena ary meloina hoy ny mpanao politika ny endrika fisolokiana ny vahoaka malagasy ny amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka ho amina tetika sasadasada sady tsy manaraka ny fenitra ara-teknika no tsy mangarahara rariny sy tsy ny rehetra raha mampiakapeo manoloana ny fandanim-bola tsy amin'ny laharam-pameana kanefa efa miaina anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy no tsy fahaiza mitantany ny mpitondra fanadihadiana. Lalana 20 kilometatra amin'ny 1.9 kilometatra na mpanantenana no isehosehon'ny mpitondra fanjakana kanefa tsy manaraka ny fenitra ara-teknika malalambe mikodana azy ho ny teknisiana momba ny asa vaventy. Ataoko fotsiny hoe protection nadiga dia
herika neny tonga ny avy tamin'ny herinandro lasa teo dia fantatritsika hoe inona fahasombana teny efa lazaiko ombeniombeny zany hoe tsy tomombana ny protection andreo tigre eo tsy misy ny accotement ao anatin'le lalana na le hoe bande d'arrêt d'urgence ozy izy ny technicien ao anatin'le izy fa dia tena tsy misy 20 cm korony ny amin'ny sisin'ireo arabe ireo ny séparateur central le eo ampovoany iny zany hitantsika misy béton extrudé kely ao anatin'le izy dia ny ateviny iny raha iresaka indray tsika ny ao anatin'ny atevin'le lalana manify ny eny ary hita maso le izy any hoe manify fa tsy hoe anao no milaza boby ny fanjakana moa tsy tia lala fa hoe iozy izy ny zaka ny volana malagasy tsy maninona raha zay ny zaka ny volana malagasy fa ataovy mangarahara zay fitantanan'izay hoe saossaossaossaosao fa le izy androany tsy mangarahara ka mampiaya tsy misy ny fanadihadiana teknika tsy mazava ny volana ampiasaina tsy misy mangarahara sy tamberina ndraikitra omenan'ny vahoaka tsy mifanaraka ny asa tanterahina izay andanina vola be kanefa tsy mitondra voka-tsoa ary manampitrotraka ny fanitram-bahoaka ankehitriny ho ny fanamafisana raha anatin'ny 20 kilometatra zany ny tarafinao tsy fahatombanana rehetra ahoana moa nohonony malagasy fa ny 160 kilometatra dia ho vita araka ny tokony izy ary eo ny tena mahasarotiny satria ary tokony hasarotiny ny vahoaka malagasy mihitsy satria androany zany dia hitantsika fa mandeha amin'ny tsy lahara-pahamehana ny vola ny fahorian'ny malagasy nefa ny fahantrana androany tsy misy zay tsy mikaikaika ny banky iratsam-pirenena manome taremarika va 20 isan-jato tamin'ny 7 sy 4 arivo nilay iray ny mpitondra fanjakana fa tsy azo hoanina ny lalana dia 5 sy 4 arivo hoe azo hoanina tampoka le lalana tsy azo ekena ary manohy tanteraka araka izany ny fisolokiana ny vahoaka malagasy amin'ny asa toy izao tsy mendrika ny mahaotoroty azy kanefa manalasala ihany koa raha antsona hoe rokady lalana tsotra entona mitana ny vahoaka fotsiny natao hoy ny fanazavana eto zany dia manameloko an'le resaka fisolokiana angamba ny itenenako azy satria tsy autoroute tompoko ny anaran'io aoka tsy hobadibadona amin'ny malagasy fa tsy mendrika no voarapida akory ary le izy fa lalana tsotra izay amitahana ny vahoaka fotsiny ihany ny zavatra ao ambadika izy io dia tena mbola tsy azoko loatra satria manana ny RN7 tsika manana ny RN4 tsika manana ireo RN rehetra maninona moa raha namboarina ny RN tsika alohan'ny amorona olana vaovao indray amin'ity autoroute sadasada ity tsy misy mandeha amin'ny lao ny zavatra rehetra eto Madagasikara ny fanamafisana ny vahoaka malagasy rehetra nefa no hibaby ny trosa roa 50 tapitrisa euro ny ndramina tamin'ny fitantanam-bola frantsay sy ny banque publique d'investissement France Export mba hanamboarana ny téléphérique tetikasa izay tsy hitondra tombony akory fa lasa fialam-boly fotsiny ihany découverte fotsiny io amin'ny malagasy fa rehefa tonga ny hoe ampiasaina azy amin'ny andavanandro dia tsy ho tafiditra velively ao amin'ny andavanandro malagasy zany téléphérique zany fa ohatra hoe entina miala voly amin'ny fotoam-pialan-tsasatra amin'ny faran'ny herinandro zany dia entina fianakaviana mba mitsapana manandrana izany téléphérique zany noho izany dia melohanay ny fampiasaina ny volan'ny malagasy amin'ny rendrarendra tsy mampandrosy ny firenena toy ireny tokony faritana mazavatra ny ambolohany ohatra ny pitsopitsony momba ny fanatanterana ny tetikasa iray fa tsy mandeha anjabany tahaka izao fotsiny ho ny fanazavana tetikasa izay tsy laram-pamiana velively manona ny fahaizanay izay tao Madagasikara dia mandoa anytroso io daholo amin'ny tetinasa 152 millions de euro le izy fantatritsika tsara hoe vola tsy toko sy foroany zany dia laharam-pahamehana ve le téléphérique izay mampitohy ananosy sy Ambatobe ary raha nyresahana tao anatiny dia linina telo kanefa dia ray io ary ray nefa ray tsy tomombana satria fantatritsika tsara fa groupe any mampandefa anazy eo ny solika ampiasaina amin'izany tsy fantatra hoe mahaleo ny sarany ve ny vidiny tsika nefa mbola miheritrosa ao anatiny ny orinasa hitantana an'le izy fa tamin'ny conseil de ministre farany teo no nolazaina hoe anangana orinasa zany zavatra rehetra zany eny tokony efa aty amboloha alohany anaovana an'le tetikasa zany dia efa fantatra daholo hoe raha vity dia inona sy inona sy inona zay natao hoe fitantanana madio sy mangarahara fa androany dia anjoanjony daholo ny hitantanana dia raha ny sitsiny raha ohatra ka tsy mahatoky le vahoaka malagasy amin'le mpitondra tsy mahavahan'le olana tena mianjady amin'le vahoaka mandeha ny fitantanana ny firenena ho ny fanamafisana tsy misy intsony fijerena ny tena laram-pamiana ho an'ny vahoaka fa ny rendrarendra sy ny aitrehitra ny mpitondra no mimasona tsy mahagaga araka izany raha mbola manitra avokoa ny 20 isan-jaton'ny malagasy ankehitriny noho ny tsy fisiana paikady mahomby sy mijery ny tena tombotsoany maro anisa
La fombavao hafa kosa indray manameloka ny fandrahonana nataony fanjakana malagasy tamin'ny Gaël Borgia mpanao gazety ny TV5 Monde sy Pauline Le Troquier mpanao gazety ny RFI ny Société des journalistes na ny SDG nanamarika ity orinasa ity fa mpanao gazety manao ny asany ireo saingy niarany tsindry no ny fanadiadiana momba ny fanapoizinana ara-tsakafo ny tranga teny Ambohimalaza tsy azo ifampirarana ny fahalalany mpanao gazety manao ny asany kosa inikajara Rakotomanantsoa nanamafy ilaina ny firaisankina ny mpanao gazety ho fiarovana ny vaovao marina mivoaka raha ny tatitra nataony RSF farany teo dia niemitra toerana 13 Madagasikara amin'ny fahalalany asa fanaovana gazety fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindrantsary ny Tahiriniana. Manameloka tanteraka ny fandrahonana sy antsozay nataon'ny fanjakana malagasy tamin'ny Gaël Borgia mpanao gazety ny TV5 Monde sy Pauline Le Troquier avy amin'ny RFI ny fikambanany mpanao gazety SDG ao amin'ny TV5 Monde efa nanomboka tamin'ny tapaky ny volana jolay tany ho ny SDG no nanaovana tsindry tamin'ireo mpanao gazety ireo ataorin'ny fanadiadiana nataon'izy ireo tamin'ny raharaha fanapozinana ara-tsakafo tamin'ny fanamarina Tsingertaona ka nahafatesana olona roa amby telopolo na mitona ny hevitry ny manam-pahefana mantsy ny fanadiadiana nataon'izy ireo ho ny taratasy ny SDG na mafisy ny SDG ny fisiny taratasy avy amin'ny ministera ny serasera malagasy ho an'ny TV5 Monde sy RFI izay mangataka tsy misy fepetra ny fanoloana ireo mpanao gazety ireo ary mandrahona azy ireo fa isy ny fanenjehana ara-pitsarana noho ny fanohitohinana ny filaminam-bahoaka sy ny eloka amin'ny asa fanaovan-gazety nahazo ny loka Pulitzer i Gaël Borgia hoy ny SDG ary efa antaonany no nikirakiran'ny sy Pauline Le Troquier ny vaovao ara-tsosialy toe-karena ary politika teto Madagasikara ankasitrahan'ireo mpiara-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny asa fanaovan-gazety izay ataon'izy ireo ny fanoloran-tenan'izy ireo amin'ny famoaham-baovao marina sy voamarina ary azo antoka manana izany ary dia miantso ny fanjakana malagasy ampitsahatra ny tsindry sy izay fikasana fampitahorana sy fanohitohinana ny ain'ny mpanao gazety eo ampanaovana ny asany mba iarovana ny fahalalany asa fanaovan-gazety nanamafy Ianikaja Rakotomanantsoa fa ny fanjakana malagasy no tsy manaja ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny asa fanaovan-gazety raha fanjakana tena demokratika hoe ity mpanao gazety ity dia tokony mahazaka ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Dia zavatra ohatra amin'izany mampalaza antsika hoe mpanao gazety voatohitohina manao ny asa ny mpanao gazety mahazo fandrahonana sy ny sisa mety hoe mihevitra koa ny olona hoe misy fenitra iraisam-pirenena na hoe standard international tokony ho ajaina satria tsika hoe pays démocratique sy ny sisa dia misy an'ireny vaovao reny a manam-pirofo ny fanohatra amin'izany mety hoe erreur-ny zareo ve raha ataoko sankisanky zary tena ohatran'izay le izy hoe nanao erreur ve ty syndicat ty mieritreritra hoe eto Madagasikara dia mbola manaraka ny norme na ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny resaka asa fanaovan-gazety ka hoe misy mpanao gazety a mikaroka vaovao a dia ajaina le loharanom-baovao satria ny fahamendrehan'le loharanom-baovao sy ny fahazahoana antoka le sincérité an'le loharanom-baovao fotsiny dia fa ampiamoahan'ny mpanao gazety vaovao zany dia raha ohatra ka fanjakana na mpitondra demokraty mahazaka vaovao maro lafy avy amin'ny loharanom-baovao samihafa dia anjarany manohana ny heviny manohana ny fomba fijery ny zavatra anankiray a fa tsy anjarany no manindrina mandraona na manao fihetsika ohatrany hoe manao tsinitsinina mpanao gazety hafa zany fa zay moa zany le zavatra nisy teto amintsika ka tsy mahagagara fa misy hoe syndicat na mpanao gazety any ivelany a mivoaka amin'ny fahanginany manoloana ny reny zava-misy reny a rehefa fangaron'ny mpitondra ny mpampita vaovao izay mpidera sy mpitehaka hatrany ny fitondrana sy ny mpanao gazety matianina dia ho toy izao foana no iseho eto amintsika ho hiatrany ny Ianikaja Rakotomanantsoa no mafisina nefa fa tsy azo ifampirarahana mihitsy izany fahalalan'ny mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asan'izany satria mampitovy ry zareo ny fenitra amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay efa tena iainany any ivelany any raha fanehoan-kevitra fikarohana vaovao sy loharanom-baovao samihafa zany mantsy mpitranga zany tsy voatery hoe ahafaly ny fanjakana ny olana eto amintsika dia afangaro ny mpitondra fanjakana ny communicateur na ireo ataontsika hoe mpivohy vaovao a mpanafosafo na mpandokandoka azy ireo a natao hidera azy ireo a
sy ny mpanao gazety ilay mpikirakira vaovao amin'ny fomba matianina mikarokaloha ranom-baovao samihafa tsy mionona fotsiny amin'ny hoe ty vaovao ofisialy na ty vaovao avy amin'ny fanjakana na ty vaovao avy amin'ny tanohatra na ty vaovao avy amin'izao fa miezaka manamarina vaovao samihafa dia mahita loha ranom-baovao isan-karazany dia mizara ho an'ny olo-pirenena zay zany ny afangaro eto amintsika mifangaro ny communicateur sy journaliste eto amintsika dia tsy mahagaga raha ireny ny zava-misy rehefa nambarany reny amiko dia milaza hoe ary zay ny tokony ho izy hoe amin'ny olona mahasaro-piaro ary tsy négociable mihitsy tsy azo ifampirarahana mihitsy zany hoe fahalalahany mpanao gazety eo ampanataterahana miasan'izany mandeana izao zava-misy izao ilaina ny firaisankina ny mpanao gazety ho hiatrany enikajy arakotomanantsoa eo koa ny fiezahana ho matianina amin'ny fanatanterahana ny asa ary ny fahaizana misafidy sy miaro ny vaovao mivoaka amin'ny fomba mamaly ny etaeta ny vahoaka tokony ho tombontsoa iombonana trano no tanjona ho izy ary ny fiarovana ny fahalalahana sy ny filaminam-pirenena dia tokony ho lahara-pahameana amin'ny asa fanaovany gazety ny ligne éditoriale mantsy mety hoe samy manana ny azy fa hoan'ny olona mahalala n'le tena asa le tena hoe antony anaovana n'le asa dia mahafantatra hoe amoniny zany rehetra zany mampanao gazety satria ny fandrahonana mpanao gazety eny ohatra na fanindrina mpanao gazety na fanaovana tsinitsinina na asa fanaovana gazety dia midika hoe fandrahonana na fanindrina na fanaovana tsinitsinina ny olo-pirenena mahazo vaovao maro lafy zay zany mila mirahina ny mpanao gazety mamerina an'izay fa mitsika mpanao gazety koa le hiezaka atao mba ho matianina amin'ny fikirakirana ny vaovao koa zany tokony ho atrehana foana ary ho atao vaindohan-draharaha isan'andro e fa ny fahatelo dia zao ny tokony asaro-piaro antsika mpanao gazety amin'ny atao hoe famoahana vaovao zany zay atao hoe mamaly etaeta sy ny fanerin'ny olo-pirenena rehetra tsy hanavahana firoana ara-politika zany hoe niezaka atao zany ninona tsindry ninona zava-misy hoe misy vaovao kirakiraina sy avoaka dia ny tombotsoa iombonana foana no mibaiko amin'ny famoahana an'iny raha nitatitra navoaka ny reporter sans frontière moa dia miembotra laharana fahatelombin'ny folo Madagasikara amin'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety raha teo amin'ny laharana fahazato ny toerana misy antsika tamin'ny taona 2024 dia any amin'ny laharana fahatelombin'ny folo amin'ny zato i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Pejiny sosialy kosa indray miamtotongana ny fiarahamonina sy ny kolotsaina malagasy ankehitriny hitantaratra izany manoloana ireo vaovao mampiorikoditra samihafa misy eto amintsika manomboka mijinjana fafy ny malagasy ankehitriny no mpanao politika ary fara amin'ny fipoahana ara-tsosialy raha tsy misy fijerena manokana fanadiadiana. Misy olona ireo tranga mampiorikoditra eny anivon'ny fiarahamonina hitarafana ny fitotonana ny kolotsaina maha-malagasy santonana amin'izany ireo trangana tsy fandriam-pahalemana lolo ny mpianakaviana nafatesan'olona efatra amin'ny telopolo tamin'ny fanampoizinana ara-tsakafo ny vonoana etsieroa ratsambatan'olona hita anaty kritrala ny fanahariana sy famoana zanaka nateraka fanolalana maro no zana no biazana tamin'ny kolotsaina vahiny zanaka malagasy nanomboka tamin'ny fampidirany ireo any vakijery andoavam-bola ho ny mpanaraka raram-pirenena ka mitarika fiovan'ny toe-tsaina manomboka mijinjana fafitsika izao ho ny fiara-mafisana amin'izao fotoana izao zany tsika dia manomboka mijinja ireo nafafitsika satria no be azina amin'ireny kolotsaina vahiny ireny zanakitsika ny zavatra azo lazaina zany mikasika an'izay dia fa maninona kosa isika malagasy no tsy mba nanao arika rehefa hanokatra ireny hainy vakijery andoavam-bola ireny ny tiako resahana zany hoe tokony zany mba niezaka isika malagasy na mokatra orona tsara malagasy na sary miaina vita malagasy ary naparitaka eraka Madagasikara mba hisy andona na hiady amin'ireny kolotsaina tsy mifanaraka amin'ny maha-malagasy reny zany hoe sokafantsika le kolotsaina vahiny etsy an-daniny kositsika dia tsy nanao ninidiny fa dia ny andro fotsiny ary tsy mahagaga amin'izao fotoana izao zany tsika mijinja ny nafafitsika tsy lazana ihany koa ny fidiran'ireo sabola amin'ny fandriam-pahalemana lasa ambony ny aina ny rariny sy ny hitsiny ary ny famarinana ny vola ho ny fanamafisana
tranga izay miteraka kolokolo-goavina ka tsy mahatafavoaka ny firenena mandrakandroany. Rehefa miditra ao anatin'io tontolo io zany ny resaka vola dia tsy fantatra tsony ny rariny sy ny hitsiny amin'ny mamalagasy satria azo fidiana avokoa ny fahamarinana na dia olombelona reny hoe azo fidiana eto Madagasikara raha etsy zany dia efa azahoana olombelona tranga zay efa hita tany ikongo zany ary izany rehetrarehetra zany ny fidiran'ny vola ao anatin'ny fandriam-pahalemana dia hitanao kolokolo eny fitsarana ohatra azo vidiana ny fahamarinana ny mainty lasa fotsy ny foty lasa mainty maneho ny zava-misy fa efa manakaiky ny fipoahana ara-tsosialy ho ny antoky safidiny Madagasikara. Tandondomidozy Madagasikara satria efa akaiky zany atao hoe fipoahana ara-tsosialy zany satria rehefa tsisy ny hoanina rehefa tsy misy ny vola amidy izany filanana fanafodina ny vary dia eo matetika tonga le fipoahana ara-tsosialy. Mila manova rafitra i Madagasikara ity mpanao politika ity manova tanteraka ny fomba fisainana ny fahasahiranana miampy ny tsy fampiny ny fanabeazana. Raha ny vaovao amin'izao fotoana izao dia tafakatra amin'ny dingana famaranana amin'ny lalaotranona 420 ny bareny Madagasikara rehefa nandavo ny crocodile du Nil ny Soudan tamin'ny sahary no ohatra tamin'ny lalao no tanterana ny ariva teo minitra 420 no nampiditra ny tokony aina ny baolina ka nazony Madagasikara ny tapakila ho amin'izay lalao famaranana izay waratsika ny makasika izay vaovao izay rehefa aveo fa toizantsika kosa ny fampalalam-baovao amin'ny vaovaony tranga ampiaramonina mbola ao anatin'ny fitadiavana ny marina momba ny raharaha famonoana ny trisha zazavavy 17 taona no vonoina tamin'ny fomba feno abibiana tao an-tranony teny amin'ny 17 hektara ny reny ankehitriny raha ny vaovao naneho ny fahadisom-panantenana ny tiriny mpianakaviana ity satria maro ireo tompony andraikitra nampanantena fanampiana kanefa tsy nisy tohiny tsy ity izay marina sy nanao eloka efa bolana aty aoriana tsy ampiempotra ny mamany trisha nefa izany ka tsy ho amelany raha tsy hita izay tena tompony antoka tamin'ny famonoana ny zanany. Narcisse Karazavy, Taiziniana. Ny 20 aprily 2024 nisy namono tao an-tranony tamin'ny fomba feno abibiana ny tovovavy iray 17 taona antsoina hoe Trisha tompona andraikitra ara-panjakana maro no nampanantena ny fianakaviana fa anampy amin'ny fitadiavana ny marina sy ny olona namono ny Trisha efa bolana aty aoriana mbola tsy hita sy tsy fantatra izay namono ny Trisha ireo nampanantena koa tsy misy nandray antso sy namaly afatra intsony ankehitriny. Fitondram-panjakana aloha tsisy nandraindraikitra mihitsy ary zay ny tegna mampalelo anazy satria tamin'ny favoazana zao zareo maromaro no nametoko hoe okao misy mila aide dia name numéro hoe antsoty na mila avocat na ohatran'izany dia zay vonanampy dia nefa zany taty aoriana zany nany appelako na message tsisy mandray dia nisy maman koa zany nandeha hoe vu que hoe zany maheno hoe mandehana amin'ny association fity dia mba nandeha tamin'ny association fity zany zaho tonga mareny zany hoe anao zany mieritratra hoe zanaka anao izy dia anao no mitsangana mandeha dia nandeha tany za dia tsisy nandray tsy ndrarahin'olona akory aza za dia zay le mampalahelo nefa nisy meurtre tafaran'ny Trisha ndraisy mifanjakana tsara mihitsy nefa ninazy nohatra tsy ndrarahina comme si hoe tsisy dikany. Mampametra-panontaniana an'ity renim-pianakaviana ity ny mazotsiva nandraisan'ireo tompona andraikitra ambony antanana ny raharaha iray misy manko hoe mamany Trisha ireo tranga raisina antanana manokana sy omena lanja nefa misy kosa ny tranga atao tsy rarahina. Ny antso aloha zany za ny antso za ohatra supposons hoe tsy afaka teny anarana za fa ny antso député za niezaka nangataka audience ministre za tsy nahazo dia nandeha tamin'izy ny teny teo nandeha tamin'ny association fity za tsy raisin'olona dia zay le magaga hoe comment ça se fait hoe manome samy gasy misy manavaka hoe katy raisina nefa ny ty tsy raisina zay mampalahelo be. Ankoatr'izay manoloana ny fanenjehana ny tenany ao anatin'ny tambazotra sosialy dia manentana ny fiarahamonina i mamany Trisha mba tsy tsara ivelany fotsiny no amafisiny fa tsy maintsy hanao ny fomba rehetra hitana sy ahatrarana ny olona naningitra ny ainjanany ny tenany.
le izy aloha marary franchement marary satria le izy hoe zareo zany tsy te hoe tsy te manao en place ko raha nareo nefa zareo nefa en place ko mety ho tsapanjareo hoe marary zany hoe maty zanaka zany zanako koa tsy sanatria hoe akoho ka hoe nivonigny dia ambelona fotsiny amin'iny fa olombelona igny tsy zaza maditra tsy zaza tia mandeha mirendrarendra akory ka hoe bon anao zany manamboatra saigna nisy ditrany le zanako igny na ohatran'izany fa zaza endry be dia za tsy miteny hoe bon ny sasany olo satria misy manao comparaison moko ny Facebook hoe tsy anao rery maty zanaka c'est vrai tsy zarery maty zanaka fa io samby amin'ny façon ny agnaboahany alahelonazy en plus zay misy le olo maty zanaka mba hitanao hoe nandanina fanafody na hoe hainao hoe narary izy na ohatran'izany fa ny anaty tsy narary tompoko eto zany mba manararaotra kely mba miteny ho an'le tsy tia ka mahita namitaraina amin'ny Facebook tompoko azafady bloqué fotsiny za bloqué aza suivena za fa za kory tsy nandeha niteny amin'ny Facebook hoe tsy maintsy suivena za na hoe tsy maintsy arahanareo na hoe vakinareo le zavatra soratako samy manana ny fomba amoahan'ny alahelo ny olona tsirairay fa indrindrandreny ho iatrany izy nanamafy nambarany fa tsy mora ho an'ny ireny ny miaina fahaverezan-janaka indrindra amin'ny fomba feno abibiana toy ireny noho izany tsy hitsahatra izy amin'ny fitadiavana ny marina satria ny fahanginana hoy izy dia toy ny famonoana indray mandeha fa amin'ny fomba hafa ny zanany vavy dia alohany anareo zafady tompoko milela paladia za alohany anareo dia agnametsigna na manaova alohanareo amin'ny plasiko dia tapanareo hoe marary be le izy tsy marary ao koa misy miteny marary fa na dia zany tsy exagérena be ohatran'io c'est vrai misy miteny micompare mihitsy areo hoe za naty vady tsy nanao ohatran'io za fa naty vady tompoko vadiko maty 2014 ny vonon'olona zao zanako ny vonon'olona dia azafady tompoko milela paladia za mba aoka zay marary aminah mety tsy marary aminareo fa raha ohatra manana havana anareo mahay marary an'izany dia mba azafady mba janolo zafady raha tsy hivina dia naolana no fatorana tongotra mantanana no kendahina sy no daridaroana iravao Marie Trisha ny 20 aprily lasa teo tsy nisy nipitsoka nefa ny varavarana tamin'izany atao anatin'ny fanomanana ny fanadina-panjakana baccalauréat i Trisha no sendra tsy nisy olon-dehibe tao an-trano ka no ararotiny ireo olon-dratsy adinidimy taty-aoriana no namonoana azy vao hitan'ny fianakaviana sy nojeren'ny mpitsabo ity tovovavy 17 taona ity ka tsy nisy azo natao intsony voalaza fa ao anatin'ny famitorana ireo mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana ka mbola tsy afaka manome vaovao mikasika izay Mama Trisha raha ny nambarany hatrany lafim-bavao hafa tanteraka kosa indray miverina ny tanjaky ny délestage eto Antananarivo renivohitra sy ny faritra manodidina miba ny ahavon'ireo rano eny amin'ireo todi-drano mpamokatra herinaratra raha ny fanazavana avy amin'ny orinasa Jirama miatrika mivantana amin'ireo mpiasa sy ireo orinasa madinika salatsalana nefa ny fahatapahan-jiro lavareny na misy aza ny fampiasana angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro dia tsy mamaly ny filany zany ary tsy mahasolo tanteraka ny herinaratra omeny Jirama araka ny fanadihadiana nataon'ny Narcisse Karazafy taiziniana tsy azo idivirana ny fahatapahan-jiro amin'ny tambazotra iray san'Antananarivo no ny fihiban'ny ahavon'ireo toha-drano mpamokatra herinaratra izay mampianatra ny famokarana ho ny fampahafantaran'ny Jirama androany adin-drora kely ny fahatapahana araka izany miverina amin'ny heriny indray ny délestage amin'izao fotoan'izao velotaraina ireo mpandrara madinika sy salatsalany manoloana izao fahatapahana izao satria miteraka fatiantoka lehibe ho azy ireo ho an'ny orinasa kely iray mpanao sodira ohatra raha mahavita varavarana misy 3 izy ireo rehefa tsy tapaka anjiro amin'izao fotoan'izao dia 2 sisa raha misy no asa vita ao anatin'ny herinandro mahatratra adiny 3 ny fahatapahana amin'izao fotoana ho ny fanazavany rivo mpanao sodira ka hanaovany antso amin'ny manam-pahefana mba hitadiavana vahaolana maharitra amahana ny olany délestage izao izy zao lasa tapaka foana ohatra manao mikamirokatra amin'ny efateo zay isan'andro amin'le sy tapaka iny aloha dia ohatra manao finition zay tosika mastika ohatra zay tena manenjika kosa aloha misy retard mihitsy satria tena tapaka le jiro
lasa manenjika be zay eo amina adiny telo eo ohatr'izay foana tato ato za adiny telefona mihitsy amiko manokana aloha tena misy fotoana hoe tena misy fotoana patron menmenina hoe tara le asa fa manaovako antso avy amin'ny fotoana fanjakana sy ny fotoana ambony hoe mazare manokana any le mpiasa madinika zay le fahatanjaka aloha amin'le fotoana ny tena very be le fotoana satria tokony havita asa maromaro dia lasa asa ray vitanao ohatra anatin'ny herinandro ke olona zay mavita varavarana ohatra telopolo isy eo herinandro zany hoe zay eo roapolo eo vitanao herinandro dia misy fahatanjaka le satria vitabe le commande sy vita client tsy micomprendre anao tampaka ny jiro misy ndreny moa dia mivazavazanao eo fa misy ndreny micomprendre tsara kosa aloha sarotra ho an'ireo olona asa madinika sy salantsala ny ampiasa groupe mandeha amin'ny solika satria miteraka fandaniana mihoapampanjany ny fampiasana ny angovo amin'ny herin'ny masoandro indray dia tsy ampy ny tanjaka ka tsy mahasolo tanteraka ny herinaratra omeny jirama ho kosa iramatoyanta mpandrara amin'ny sehatra multiservice tena mandreraka be aloha le satria le sady tapaka no miakatra ihany ny prix le vidinjiro zany miakatra foana ihany dia somary sahirana ihany zay zany hoe afaka mampiasa panao ihany zany zay aloha vavolana ny izy imprimante ray dia ordi ray zay zany ny afaka ampiasainao dia mamaha olana kely zany fa tsy tena mahavady tena misy fiatraikany le izy aloha misy fiatraikany le izy satria ndraindray misy zavatra betsaka ataonao nefa rehefa malika koa ny andro dia tsy dia manosika loatra le panao dia na mifanenjehana hofatrano soatr'izany manahirana miantso ny mpitondra sy tompony andraikitra momba le izy zany mba hijery akaiky fa mijaly zay tena miasa amin'le mampiasa jiro zany misy hatrano ny fampahafantarana ataonyity olona asa ity rehefa napaka jiro sainginay izany tsy mifanintsy amin'ny toerana voatondro na mihoatra lavitra amin'ny fempotoanambara ny fahatapahan-jiro izay miteraka fahasimban'ny asa sy ireo fitaovana ka mahasorena ny akamaroa ny malagasy ny ena ny mpandenaka ny amin'ny faritra tamin'ity fialan-tsasatra 5 amby roa arivo ity raha oharina tamin'ny taona 7 amby roa arivo sy 4 amby roapolo amby roa arivo raha ny vaovao na tsy niakatra aza ny sarandalana dia miamafy kosa ny fahasahiranany olona izay antony lehibe mampiena ny fahazotony manao fialan-tsasatra araka ny fanamarian'ireo mpandeha efa nidina ho 4 alina ariary ny sarandalana makany Tomasina amin'izao fotoana izao ary manodidina ny zato ireo fiara-miasa amin'ny fotoana tsy fahabetsahany mpandeha fanadihadiana nahitana fiainany ny fahazotony olona namondeha namonjy fialan-tsasatra ka ny amorontsiraka tamin'ity taona 20 sy 4 arivo ity raha oharina ny tamin'ny taona 20 sy 4 arivo sy tamin'ny taona 4 sy 4 arivo hoy ny tompony andraikitra eo anivon'ny tompo-piantsonana raha mahatratra 70 sy 300 ny isan'ireo fiara-miasa tamin'ny vanim-potoana toy izao dia iray sy 200 monja no miasa tamin'ity taona ity raha ny nambarany mahajanga sy Tomasina no isan'ireo toerana nahitana mpandeha betsaka ary niezaka hatrany tompo-piantsonana tsy nampiakatra be ny sarandalana na dia niakatra aza ny vidin'ny fikojakojana ny fiara sy ny fikarakarana izany ny fari-piainan'ny olona no heverina ho antony lehibe amin'ity fiainan'ny fivezivezena ity satria miamafy hatrany ny fahasahiranana arabola amin'ny fiainana andavanandro ho ifidira 900 tale jeneraly eo anivon'ny tompo-piantsonana Makiandotapena raha ny sarandalana ny jerentsika ataontsika hatramin'ny 13 sy 4 arivo 13 sy 4 arivo nakaty tsy dia tena hoe misy hoe fekarany be manao hoana na dia eo aza ny resaka ratsolika sy ny kojakoja-piarakodia izay raha malala fa raha tamin'ny 2019 tanoany talohan'izany zao tsika mividy ataontsika pneu anankiray any amin'ny 190 000 ariary amin'izao fotoana izao nefa mahatratrany amin'ny 400 à 500 000 ariary totoy amin'izay daholo ny fekaran'ireo kojakoja fampiasana amin'ny fiara dia eo ihany koa ireo consommable fa na izanatsany ary sarandalana eo ihany tsy dia tena hita hoe nisy fiakarany be loatra fa fijeriko azy mety avy amin'le fari-piainan'le olona mihitsy tsy nanomana vola be entina manao fialan-tsasatra hoy Iramatoa Brigity fa izay kely nananany no nentina nanatanteraka izany satria hiaraha mahita ny fahasahiranana eo antonotony eo ihany satria le fiainana zao fantatsika fa tsy dia hoe manara-po loatra anao amin'le ara-bola dia eo antonotony eo ihany budget nanomana ihany nanomana kelikely amin'ny 2-3 volana teo
tamin'izany andeha niakatra taty Tananarivo efa talina pre nidina efatra alina ariary amin'izao ny saran-dalana makany Tomasina raha toa ka mbola 5,000 sy 4 alina izany iray volana lasa hoy kosa ity tovolahy iray izay avy niala sasatra teto Antananarivo. Ody an-Tamatave zao zay dia 125 zao fiakarany niakatra avy tagny fa zay tamin'ny volagna ambony dia andeha ody ndraika zao zay zao dia andeha ody ndraika aloha dia 100,000 ndraika aloha izy amin'izao tsy fantako mihitsy hoe ino zao nampidigna an'izany fa za araka mba faly hoe nidigna kely ka aloha idy zagny aloha vitany vacances dia ody aloha. Manodidina ny zato ireo fiara miasa amin'izao fotoan'izao amin'ny vanim-potoana tsy be mpandeha ho hiatrany talin'ny fiantsonana Garamaki efa saika mody avokoa ireo mpiala sasatra satria hamonjy fidiran'ny mpianatra hoy ny fanazavany. Vaovao avy any Mahajanga nitaraina amin'ny tsy fisian'ny solika eny amin'ny tompam-panjara izany ireo mpampiasa fitaovam-pitaterana mandeha amin'ny lasantsy ao Mahajanga ny laharana ny teo tsara mandroso izay anahitana lasantsy androany nitondra fanazavana mahakasika izany kosa ny tompon'andraikitra ao Mahajanga araka ity fanadihadiana manaraka ity. Nanomboka ny zoma lasa telo no tsy nahitana solika ireo tompam-panjara solika ao Mahajanga tapo-tanàna. Nanomboka alina tsy nahitana lasantsy intsony ny akamaroany ireo toby ireo afa-tsy ny teo tsara mandroso ihany ka nahatonga filaharana lavareny izay niteraka fitoana ny fifamoivoizana nanomboka ny maraina teo. Nitaraina ireo olona mampiasa fitaovam-pitaterana mandeha amin'ny lasantsy toy ny moto, fiara tsotra fa indrindra ireo bajaj sy ireo mpisehatra amin'ny fitateram-bahoaka. Manoloana izany dia nanome fanazavana ny anton'izao tsy fisian'ny solika izao Iravanty Juno délégué régional ao Mahajanga. Tsy fisian'ny feto amin'ny tapo-tanàna Mahajanga moa zany dia misy tsy tafiditra ny sambo tokony zomazy miditra dia tsy tafiditra ny sambo ny condition météo tsy favorable efa tamin'laza ny sambo vao tafiditra teto Mahajanga dia efa kelikely koa moa zany ny stoktsika tamin'ny herinandro lasa teo iny dia natonga an'ilay hoe tsy fisiana weekend koa ny andro dia tsisy livraison dia koa. Nanomboka ny miverina tsikelikely amin'loany moa ny famatsiana ho an'ireo tompam-panjara solika ao Mahajanga any miantso ny mpampiasa solika ny DIEH Mahajanga mba ho tondy ary tsy hanangona lasantsy any atokantrano isoroana ny loza. Vaovao ny fanatanjahantena araka ny efa natsitsika tany am-piandohana teo tafakatra amin'ny lalao famaranana amin'ny tranona 420 ny Bareny Madagasikara rehefa nandavy ny Soudan tamin'ny sarany ohatra teo amin'ny minitra 420 na ampidirany tokony ainany baolina ka nahazony Madagasikara ny tapakila ho amin'izay lalao famaranana izay anisany koa ireo fanehoan-kevitra samihafa mialoha ny natanterahana iny lalao iny ratsaivina i Madagasikara izay larana 520 amin'ny 100 laharana 10 kosa ny Crocodile du Nil ny Soudan raha ny filarana navoaka ny FIFA fanampanazavana. Na dia folo aza sisa ny bare teo an-kianja ny fanindrina tamin'ny Crocodile du Nil dia nitana ny lalao ny ekipa malagasy teo amin'ny 70 minitra ohatra ny lalao ny rotonta hita nandritra ilay lalao efa vita ny Barea hoy ny fanazavana ny Erzika sy ny Erpo nanana ny ekipa pirenena malagasy nanova ny mpilalao mpanazatra tamin'ity championnat d'Afrique des Nations na ny Tchana 2024 ity akanapiakatra ny Erzika sy ny filaharan'ny ekipa nakamba ny mpanazatra ny fandrafetana ny ekipa pirenena ka nahatonga ny performance ho mafy kokoa tsy ho amin'ny lafiny teknika fotsiny fa amin'ny lafiny ara-batana ihany koa hoy Patrick Elia mpamakafaka ara-panatanjahantena. Raha iverenana aloha ny tamin'ny Tchana telo amby 24 izay efa nampipetraka ny Madagasikara teo amin'ny laharana fahatelo dia tamin'ity hita fa tena nanova mpilalao tanteraka mihitsy ny coach Roro ary le fanovana mpilalao nataony tamin'ity dia nafangarony raha ny tamin'ny 2023 mantsy dia saika mpilalao tanora daholo no nalain'ny coach fa tamin'ity 2024 ity nakamba n'le izy misy nefa nahazoazo taona raha tsy teny afa-tsy nitolotolo jereny performance hitantsika tamin'ny lalao rehetra izay nataony eo ny mpilalao zandriny toandry toky ary tokony aina tena mbola hoe anatin'ny tanjaka tanteraka tena tsara ary tena hoe solide mafy ny performance ny joueur antsika tamin'ny ty taona 2024 ity
tsy vitanao teo amin'ny lafiny ara-teknika fa teo amin'ny lafiny ara-tanjaka ihany koa satria tena mafy zany manao baolina 20 minitra izany nefa vitantsika nanao tamin'ny kena izay isan'ny tena matanjaka zao vokatra azontsika tamin'ity taona ity tena azo lasaina fa tena hoe mahafa-po. Lalao iraisam-pirenena lehibe ny Tchad 2024 izay azo amaritana ny toerana iakaran'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ambony kokoa raha jerena ny endri-dalao naseho-ny Barea mandritra ity fiadinan'ny Tchad ity dia mety hiakatra ny toerana misy ekipa pirenena azo lazaina fa tena hoe match international iraisam-pirenena lehibe zany Tchad izany na tokeo aty amin'ny fahatelo ary satria mbola misy mondial CAN ho an'ny Afrique zay ary ny Tchad ataontsika hoe international aty amin'ny sokajy fahatelo na izany aza nefa dia afaka amaritana ny toerana ekaran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eto Afrique zany ana manerana an'izao tontolo izao amin'ny resaka classement ary mino marimarina kokoa fa tsy maintsy zay ny lazako azy tsy maintsy hiakatra ny classement Madagasikara na eto Afrique na eo amin'ny zao tontolo izao zany amin'ny classement international raha ny endri-dalao satria ny zavatra kajikajy kotinany io mantsy zao ny lalao iraisam-pirenena atao ny fandresena azo ny adisahala azo ary ny anaram-boninahitra azo dia ikotinana azy zany karaha tamin'ny 2023 tsika efa nahitana izay fiakarana izay teo amin'ny classement amin'ity zany tsika sura fa tsy maintsy mbola hiakatra izay classement Madagasikara izay dia mety hiakatra ny toerana misy ny ekipa pirenena amin'ity taona ity mampiseho fanatanjaka sy vonina amin'ny fifaninanana lehibe i Madagasikara ho hiatrany Patrick Eliana Namavy. Araka izany iray amin'ny Senegal sy Maroc no iona ny Madagasikara mandritra ny lalao famaranana ny Tchad 2024 eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray miatrika krizy eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana i Botswana noho ny tsy fampiana fanafody eny amin'ireo hôpitaly sy tompon-pitsabona indrindra momba ny tosidra homamiadana ary ny diabeta antony lehibe mahatonga izany ny tsy fahombiazan'ny rafitra famatsiana nasionaly sy ny fahalafosany vidim-panafody na dia efa nametraka teti-bola vontsitaitra mitentina $70 tapitrisa azy i Botswana ho ny fanjakana ao an-toerana fanampanazavana. Miatrika tsy fampiana fanafody ireo hôpitaly sy tompon-pitsabona ao Botswana ka miteraka fasarotana ho amin'ny fitsaboana ireo malaza zany. Tena tsy ampy any an-toerana ny fanafody ho an'ny tosidra ny amin'ny homamiadana ary ny diabeta sy ny maro hafa. Ny fiandroany ny volana aogositra efa nanao antsovonjo noho ny tsy fampiana fanafody ao amin'ireo tompon-pitsabona manerana ireo firenena amin'ny tapany atsimon'ny Afrika ny ministera ny fahasalamana. Ny tsy fahombiazana ireo mpamatsiana fanafody eo anivon'ny firenena noho ny fidangana ny vidim-panafody sy ny olana eo amin'ny rafitra fizarana no tena antony mahatonga izao olana goavana ara-panafody ao Botswana izao. Milaza fa nametraka teti-bola ho vontsitaitra mihoatra ny $70 tapitrisa ho famatsiana fitaovana sy fanafody ny gouvernement amahana ity olana ity. Miena koa nefa ny vola miditra any an-toerana noho ny fikorotana ny vidiny diamondra izay mirahan'mbola lehibe ho an'ny Botswana. Nafatesan'olona 20 izay nahitana mpiasan'ny fahasalamana sy mpanao gazety 10 nidarika bomba roa nifanesy niatra tamin'ny hôpitaly Nasser ny Tsimongazao omaly alatsinainy. Malohany nilaza Israely fa anokatra fanadihadiana. Nanameloka sy nitaky ny fanajana ny zon'olombelona kosa ireo firenena maro sy ny firenena mikambana. Fanampanazavana. Lasibatry ny darika bomba roa nifanesy ny hôpitaly Nasser any atsimon'ny Gaza omaly alatsinainy 20 aogositra 2024. Olona 20 namono ainy izay nahitana sivily mpiasan'ny fahasalamana ary mpanao gazety Jemby. Rehefa niezaka nanantona amonjy ireo naratra noho ny darika voalohany ny mpamonjy vono sy ny mpanao gazety dia namela azy ireo ny darika bomba faharoa raha mbola teo amin'ny tohatra izy ireo. Naneho ny fialantsiny manomondroany izao loza izao ny Premier Ministre Israeliana Benjamin Netanyahu tamin'ny alalan'ny fanambarana. Nilaza ihany koa ny tafika Israeliana fa hanokatra fanadihadiana ary nanamafy izy ireo fa tsy natao lasibatra ny mpanao gazety. Etsenkilany nanameloka ity tranga ity ireo firenena maro toa ny Espagne, Canada, Turquie ary Qatar. Nitaky ny isy ny fanadihadiana i Allemagne ary miantso ny iarovana ireo mpamonjy voina sy mpanao gazety koa i Arabie Saoudite. Nanamafy izany ihany koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron tao anatin'ny fanehoan-keviny.
naneo ny tsy fankasitrahany ity herisetra ity koa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana izay nanasongadina fa mampidi-doza ireo mpitsabo sy ireo mpanao gazety izay manao ny asany ady ataon'ny Israely. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao toy ny mazatra ny tranga hafakely teo ampanaovana ny mariazy vao fantany fahazanany vavy avery 20 taona lasa ilay vinantovavy. Napakarany ho vady ilay tovavy sakaizany nodimandry tampoka ary ny fahazona loka ny tsy fanaovana na inona ny Korea ireo tranga hafakely itiny saranjara tiana amintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tranga hafakely sy tany Seoul faritry Korea Atsimo misy fifaninanana manome loka ho an'ny olona mahay tsy manao ninina indrindra mijanona tsy mihetsika sy mangina mandritra ny 10 minitra. Mpandraraha sy mpitendry mozika ponka no mpandresy tamin'izany ny volana May lasa teo araka ny tatitry ny National Geographic. Mety ahagaga nefa tena tsotra ny fitsipika ny Space Out Competition. Hatramin'ny namoronana azy ny taona 2014 mijanona tsy mihetsika ka mangina fotsiny tsy manao na inona ny mpandray anjara dia mahazo fandresena. Voarara ny mampiasa finday na matory ny tanjona dia ny mailo amin'ny tena sy irosa amin'ny fanginana lalina. Misy mpanaramaso ny fitepony fo mba hamaritana ny mpandresy tsy mitsitsy fitaovana ny mpikarakara. Samy manana ny fitaovana anaramaso ny fitepony fo sy fanombanana ny fahatoniany ara-psikolojia ny mpandray anjara tsirairay. Ankoatr'izay azona isa avy amin'ny vahoaka ihany koa ny fahatongavana mijery ireo mpifaninana mipetraka manamorona ny reniran'ny anina. Fanambadiana hafahafa nataony mariazy ny sakaizana izay efa nodimandry. Ny fankatiana andritra ny 10 taona ny Shadil Defi sy Sariny Akamsoka. Nanana vinavinany anao mariazy izy roa saingy maty tampoka vokatry ny lozam-pifamoivoizana Sariny teo amin'ny 20 taonany. Kivy no sady nalahelo Defi ka nandray fanapa-kevitra hafahafa ihany. Ny 4 Janoary 2020 dia napakariny hovady ihany ilay malalana na dia efa nodimandry aza. Fa nilay vehivavy fony fahavelony izany. Natsofony tamin'ny tanany ny peratra ary noroany avy eo ny razana. Natao tao anatin'ny alahelo tanteraka ity mariazy ity. Ho an'ny sasany dia fanahoana fitiavana mandrakizay izany. Fady kosa nefa izany ho antsika malagasy. Teo ampanaovana mariazy vao fantany fa aizana vavy very 20 taona lasa ity vadinjanany ity. Tany Chine no seho ny tantara. Rehefa iny namonjy ny mariazin-janany iny ny renim-pianakaviana iray dia natsikaratra amatra na tache de naissance teo amin'ny tanan'ilay tovavy atao mariazy. Nangovotra ny tenany, nitobotoboka ny fony ka nanontaniana ireo ray aman-dren'ilay tovavy raha natsanga ny tovavy ity na tena zanaka nateraka. Nitsotra ny marina ireo ray aman-dreny ka nilaza hoe zaza natsanga ny tovavy. Akon'ny ranomaso ilay renim-pianakaviana sady nilaza fa zanany io izay tsy hita nandritra ny 20 taona. Natao ny fanamarina vitsivitsy momba ny toerana, natao ny fanamarina vitsivitsy momba ny toerana, ny taona sy ny vatana sy ny sisa ka voapirofo fa tena zanany marina. Nameno ny efitrano ny ranomaso. Ny famina ny reny sy ny zanaka vavy toy nanao ity fionana tsy nampozina ity ny rehetra no sady natahotra ny arava ny fanambadiana. Ilay tovavy dia nilaza fa io fionana io dia mihoatra lavitra noho ny mariazy saika atao. Tamin'ny kafaliana nefa nolazany ilay reny fa azo tohizana mariazy satria raha lehilahy tsy zanaka nateraka fa zaza natsangana natao solon'ilay very. Dia iny vaovao ihany koa tomboky lasy tomboky vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.